Ivadika amin'ny vavao fa isika mikasika ny fitakiana ny piasan'ny postra malagasy. Mitoy ny fitakiana fa miato kosa ny fitokonana ho ny fanambarany ireo mpitarika ny syndika ny ariva teo. Ny sekretera jeneral ny fiadidina ny repoblika mihitsy no niaona tamin'ireo solitenany syndika ny postra tamin'ity androany ity araka ny vavao tanterany Clarisse Razarimanana sy Angy Rarimanana. Iandrem-pilaminana navalin'ny fitakiana ireo mpiasan'ny postra ino fanambaran'izy ireo ny tolakandro teo notsipian'izy ireo anefa fa tsy misy miova ny fitakiana rehetra ary mitoy fa nihetsika sy ny fanehoan-kevitra nataon'izy ireo tao Antaninarenina no miato ary hoesorana ihany koa ireo sora-baventy. Fifampiresahana momba ireo olana misy sy ny fitakian'izy ireo no natao niaraka tamin'ny sekretera jeneral ny fiadidina ny repoblika androany. Tsy mbola nisy fampanantenana amin'ny fanatanterahana fitakiana aloha tamin'izany raha ny fanazavana. Niresaka tamin'ny secrétaire général en présidence sy ny directeur de cabinet en présidence ny solitena syndicale ny postra malagasy nanazava ary niresaka tamin'izy ireo ny marary sy ny tsirariny miantraika amin'ny postra malagasy ary nametraka tamin'izy ireo ny fitakiana izay mbola mariako etona fa mbola mitoetra ny fitakianay manoloanan'izay de ambara etona amintsika ampijery any an-tokantrano fa miato tsy mijanona fa miato alohany fivondronana eto anivon'ny postra malagasy manerana ny nosy ary asorina ihany koa aloha ny banderole. Raha tsy ivana ny tokony atao anatin'ny 3 andro ireo mpiasan'ny postra isan'ny fitakian'izy ireo ny fialany ny ministry ny postra toy izay ihany koa ny mba handraisana ny volavolan-dalàna efa vonona ho fanavaozana ny sata amin'ny fehin'ny postra ny fanavaozana kasain'ny ministera amin'izao fotoana izao apetraka moa no miteraka ny disadisa tsy ankasitrahany ireto mpiasa ireto ilay volavolana didim-panjakana avy amin'ny ministera anova ny sata mifehy ity orinasa mpanjakana ity fanovana izay mirona mankany amin'ny fampidirana tsy miankina amin'ny fitantanana ny postra malagasy araka ny fanehoan-kevitra ireo syndikalista.